Vaovao tapatapa kosa no arahantsika manaraka zay voango ny mpanokazentsika tamin'ity androany ity. Fitovolana tsy aoriana ampidirana azy amponja fantatra ankehitriny fa totsy fahasalamana Andriamatoa Ramarsson Flony Antoko Masters raha ny vaovao ray dia aretina omamiadana no mahazo azy tsy voafatra mazava nefa ilay omamiadana fa raha ny hita maso kosa dia miareraka sy miamaihatrano ny lehilahy ratsevina dia fampiasana sy fanaovana osika amin'ny tanim-pianakaviana no antony nampidirana vonjimaiky azy eny amponja. Nampiakarina fampanaovana omaly tetsy amin'ny fitsarana nosy ireo olona telo izay anisany saika hanafika ny komisariat tetsy 67 hektara raha ny vaovao ray dia nampidirana ponja vonjimaiky izy ireo fikasana anao ratsy no tena nitanana azy ireo raha araka ny fanazavana tranjy eo ihany koa ny resaka fikomina ratsevina dia fianakavian'olona izay voatsatokantsy ireto voasambotra ireto saika hamoaka ilaina vandoza atao amin'ny komisariat izy ireo mba hampiarana fitsaram-bahoaka saingy izao nefara tamin'ny fampidirana ponja vonjimaiky azy ireo izao. Nosamboriny olona ary ny antsoina polisy tetsy Anosy Omaly ilay rangahy mpanientaka gaigilasy mpanakana fiara teto Andrenivohitra manakana fiara na ihany koa manaroatra miditra ankeriny anaty fiara raha toa ka tsy mety sekireny varavarana no tena talitany ity mpangalatra ity mampiresaka ireo mpamily ihany koa izy indrindra moa fa raha vehivavy zany ka lazainy fa mifankafantatra izy ireo kanefa ny angalatra no tena pakiadiny mandraona ihany koa izy raha ny vaovao ray tratram-bodiopy teo ampanaovana ny asa ratsy ny Omaly nitana teny toerana vetrany sy anakazy ireo polisy amin'ny komisariat ny Mahamasina. Olona misy roa izay voaroroy tamin'ilay famonoana tamin'ny fomba fianao-bibiana ankizilankely vao 7 taona monja tetsy Avaradrano no fantatra fa nosamboriny mpitandro filaminana ny iray tamin'ireo dia vehivavy ary ankizy kosa ny faharoa raha ny voalaza ny ilo ranom-bavao nanamarika ihany koa ity farany fa io voasambotra io dia ilay voatonona anarana tamin'ny soratra tamin'ny tandy izay nahitana n'ilay tovolahy maty fantatra ihany koa fa olona iray tanàna amin'ilay nisy namono ireto voasambotra ireto. Fiarakodia ny bus Mazda no nivarina teny Antanimbar Omaly Masasakalina teny Tsarasotra raha ny fanazavan'ny olona mipetraka manodidina ny toerana ny Tranganloza dia nandeha mafy ity fiara ity ary tsy afaka nizohy ny arabe intsony ary izao nivarina Antanimbar izao ny atoandro teo vao nesorina teo amin'ny toerana ny Tranganloza ny fiara so ihany fa tsy nisy nenana fohy tamin'ity lozam-pifamoivoizana ity.